maraim-baovao fiombonan-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ankasitraka anao zahay Andriamanitro fa mbola omenao tombonandro havelomana, tombom-potoana hivelomana amin'ny teninao izay manambara ny asanao. Mideranao zahay fa Andriamanitra tsara ianao, mahery ianao, ianao no nahary izao tontolo izao ary maneho ny fahatsaranao izay rehetra nataony tananao. Ianao no mampahery anay, mbola hiarina indray ary hiatrika ny fiainana andavanandro. Izany no hiderana ianao. Misaotra anao izahay no ny famindramponao mitsenanay raha vao niditra teto amin'ity toerana masina ity. Kanefa ao anatin'izao fiombonan-bavaka izao dia aoka ianao, tsy anisa ny fahadisoan'ny fiangonanao, tsy anisa ny fahadisoan'ny tsirairay tafavory eto, ary apetraka eo ambany herin'ny fanainao masina itony fotoana itony, mba hampahitanay ny zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, mba handraisanay teny ho fiainana ary hampiorina tsara ny finoanay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra Tompony amin'izay hiainonao ny vavakay ary hanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Amen. Anaraka ny vaky ny soratra masina isika ny Timoty 1:4-7 hatramin'ny 9:10. Timoty 1:4-7 hatramin'ny 9:10. Amin'ny anaran'ny Tompo, mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tana ny loholona. Mazotoa hevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Amen. Ray masino manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Eto tokoa Andriamanitro no nametrahanao anay, hiarahanay mandinika ny teninao. Ary raha manoloana ny soratra masina izahay dia ataovy mifanatrika aminao ilay tompon'ny teny ary ampahafantaro anay ny tianao ho lazaina aminay. No ny herin'ny fanahy masina tanterao amin'ny fiangonanao ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ao anatin'ny Timoty 1 misy toko 9 isika dia hifampizara vetivety amin'izay azontsika lazaina amin'ny namantsika momba izany Timoty 1 izany. Inona ny zavatra mba tadidintsika ao anatin'izany Timoty 1 izany? Efa zokiny izy fa hiditra amin'ny fahafatesana martiora. Sika dekôlina izany dia tokony ho taitra ao anatin'ny Timoty 1 eo, mba tsy tenenako hoe izahay mpitandrina eo. Epistily pastoraly miaraka amin'ny Titosy, izany hoe epistily pastoraly dia ny taratasy mivantana amin'ny mpitondra fiangonana. Efa voalaza tao fa ianao mivoaboaka. Mbola tsy namaky taratasy ianao fa fantatro hoe efa hainao izany. Fa ao anaty taratasy izany a. Mbola tanora izy dia efa lantsoina hitondra fiangonana. Aiza ho aiza misy azy? Aloha mary.
matoka tokony ekena amin'ny fankasitrana rehetra izao teny izao tonga ety ambonin'ny tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota amin'ireny izaho no lohany. Ohatrany tsy haintsika hono iniriny raika amin'ny 20. Misy taona nampidirako an'iny tao anatin'ny liturjia dia ozy ny mpampianatra hoe tsy hay. Inona koa faraparany? Aiza ho aiza iny? Manao ny fitafiana tokony hanaovan'ny vehivavy kristianina. Dia ahoana hono ny filazany eo? Izao ny voalaza ato ozy indray aman-drenitsika. Toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamaontinana sy ny fanonoana tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy. Fa inona ny iravahana? Asa tsara arak'izay mamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Fa nahoana hoe tsy mahazo mirandram-bolo? Fanaony ny vehivavy jejo, izany hoe ireo mpijorojoro eny an-dalana, izany taovolo izany tamin'ny andron'ny apôstôly manoratra eto. Izay mihitsy dia sarotiny izy izany hoe tsy toviseho ivelany amin'ireny isika. Dia raha vao mijery taovolo ankehitriny izany isika ohatra n'iza ny taovolo samihafa ny hoe tia mihaingo sy ny jejo. Aza mety ataon'ny olona hoe mba jejojejo, fa voambolana ratsy izany eo amin'ny soratra masina. Vehivavy jejo izany ny vehivavy ratsiratsy fitondratena, atao hoe ratsy fitondratena, mpanofatena sy ny sisa, fa ny hoe tia mihaingo avy izany. Fa aza mety atao hoe mba jejojejo, miraba ny fifoazana tonga soa. Zao vao misy tonga ny namantsika. Eny ary tapitra ny fandraisana anjara ery ambany ery moa tokony manaitra antsika raha ny teny teo ny namantsika hoe ao amin'ny toko voalohany 9:10 hatrany amin'ny 5:10 dia jereo fa misy zavatra tena ifikiran'ny olona mikirakira baiboly. Izay foana ny tenenako azy, za tsy manao hoe antoko-pivavahana izy fa ireo mikirakira baiboly. Afantatsika fa isika raha manazava dia manazava araka ny contexte nisy ny texte. Fotoana nanoratana ny texte, ny mpanoratra izany no mihodinkodina amin'ny fanazavana ny heviteny. Hitantsika ny amin'ny 9:12 no hoe ny vehivavy tsy avelako amin'ny mpianatra na hanapaka ny lehilahy fa hangina ihany. Io dia misy antoko-pivavahana tena mandray an'io ara-baky teny, ka tsy manaiky ny vehivavy ampianatra, ny vehivavy hitondra fiangonana indrindra. Fa tamin'ny tontolo nanoratana dia mbola tena tontolo fantatsika iza Timoty, safiotry izy, jiosy jentilisa ny ray aman-dreniny, izy Paoly izay manoratra, jiosy fa manana intisto zoom-pirenena anankiroa izy. Teraka taiza moa izy? Mendoa amin'ny tele izy, mendoa amin'ny teny toerana natirahana. Efa ny anarantsika izany. Taondray ary tsika ohatrany tsy tadidy averena ary ny lesona amin'ny manaraka ento izay hoe taiza ary izy niteraka. Dia izay le izy, izany hoe isika zany tsy mandray ambolony tahaka ny andraisan'ny sasany koa ny hoe izay mihintsy atao batisa no vonjeny, fa maka ny hevitra ny teny manodidina ny nanoratana n'io teny io, manodidina ny zavatra nitranga tao amin'io toe-javatra io.
dia izay no ilana hoe mila mandalina fa tsy hoe mandray ambolony fotsiny manjary diso ifandraisantsika ny teny. Fantatsika amin'izao a fa misy ny vehivavy mampianatra, misy ny mitory teny, misy ny mitondra fiangonana tahaka ny sinoda misy atsika eketsika avokoa zany. Fa amin'ny sinoda hafa ohatra dia hatreo amin'ny fampianarana ihany no ekeny a ny anjara fanompon'ny vehivavy fa tsy mitondra fiangonana. Eto amintsika koa misy sinoda toy izany. Ho an'ny sasany a dia tena mangina, asa moa zany tsy mihira mihitsy ve za tsy manina koa ny vehivavy ao amin'ny fiangonana. Manaiky, miaino dia manaiky, mankatò. Dia andehary sika fa efa nioatra kely ny fotoanantsika hiaraka amin'ny taratasy. No fitinana dia fitinana ny fitarihan-teny efa nambarana amantsika teo a. Ny boky nosoratana ho an'ny Timoty dia tafiditra amin'ny sokajiny atao hoe epistily pastoraly izay mitodika indrindra amin'ny mpitondra fiangonana. Misy toko enina izy, natao mba hanomezana tantsoroka ny Timoty amin'ny fandaminana ny fiangonana atao Efesosy, nampiazy amin'ny fiatren'ny fampianaran-diso ary ampahery azy ao anatin'ny fahatanorana eo amin'ny fitondram-piangonana. Anontany antsika aloha, inona ny mahasamihafa, inona ny andraikitry ny mpitandrina ao amin'ny fiangonana? Na ara-tsoratra masina ary ato amin'ity bokin'ny Timoty dia manoritsoritra mihitsy retina andraikitry ny mpitandrina raha tsy teny afa-tsy ny anjara mofinainantsika. Tondra ny fiangonana ohatra ny ankonana. Mandamina ny fiainam-piangonana. Ohatran'ity perikopety ity, mijoro modely ao anatrehan'ny mpino. Mampianatra mba hahafahana mijoro manoloana ny fampianaran-diso. Ireo ireto manoloana antsika ireto a anjara ny mpitandrina. Mety ho diso ny olona amin'ny hoe tsy mahatakatra moa fa tsy atako hoe diso. Fieritreretan'ny olona dia nitory teny ihany no anjara ny mpitandrina. Raha izany dia tsy nanao toeram-panomanana ny mpitandrina fa niomana tany amin'izay fahala-fotsiny. Fa mitondra fiangonana no anjara ny mpitandrina. Mitandrina ny ondrin'Andriamanitra ao anatin'izany a ny fampianarana, ny fananarana, ny fitoriteny izay hitantsika eto, fijoroana ho modely. Izay hoe ataovy modely hoe ilay mpitandrina hitanareo, tsy voatery ho za io a. Fa inona ny modèle hitanareo aminy? Io zany anisan'ny lazain'ny soratra masina nefa tsy tanterahantsika mpino. Indray koa moa isika dia hoe ka tsy hitako izay modely amin'iniko. Izy ary zaozaoko dia mba mijery modèle hafa indray e. Aoka nahaka ianareo tahaka ny hanafako an'i Kristy. Manahafa an'i Kristy dia tonga tany an-trano moa dia hono tao amin'ny ankonana hoe dia ahoana zany ry neny ny Jesoa lava volo nefa ianao miteny ilay tovolahy lava volo ao am-piangonana. Contexte io a. Dia ataovy hoe manao lava volo zany ry tonton Riz. Dia ahoana re zany ny atao amin'ity fiangonana ity? Jesosy kely. Contexte io a. Mba tsy teneny koa dia ahoana zany ny vehivavy bory volo? Contexte io. Misy tsy maintsy nanapaka volo ny antony. Misy tsy maintsy manalava volo koa ve noho ny antony ny lehilahy? Asa moa anontany tsara hoe dia izany ry havana. Jerena hoe inona moa ny antony hanaovako an'izao? Misy modèle tafiko ve? Ara-tsoratra masina ve? Izay ilay izy.
dia anisan'ny sarotra izany hoe fijoroanao modely mba tianao an'izao ilay mpanompon'Andriamanitra nefa mahatsiaro foana izy hoe tandremo ny fampianaranao sy ny inona mahareta amin'izany fa raha tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao dia tena misy fitandremana be. Indray moa izany ny sasana hoe ny pôlisy teo sivila, ny miaramila teo sivila, ny mpitandrina teo laika teo mpitandrina fa madibadika eo tsika io mba manandranarana kely ahoana moa izany raha mba za zao no manao ohatran'izao dia za ndray manao ohatran'izao, zay mpitandrina tianao ohatran'izao ary ny laika tianao takizao ary zany indraindray dia hita eny amin'ny fiarahamonina. Tiana ho fantatsika fotsiny hoe ny anjara fanompony mpitandrina dia tsy voafehitra ao anatin'ny fampianarana na ny toriteny ihany fa misandrahaka be ary atao anatin'ny bokin'ny Timoty no ahitantsika n'izany. Inona avy ny anjara fanompony mpitandrina? Inona no takiana araka ny bokin'ny Timoty amin'ny fijoroany ny mpitandrina? Mety hisy teny tsy mbo vita izany fa rehefa ao ilay 7:40 hoe faminaniana sy fametrahan-tanan'ny olona miantoka an'io. Dia andeha ary sika androso ato amin'izao texte izao 4 i Paul no mampahery an'i Timoty amin'ny fitondram-piangonana izay nametrahana azy tao Efesosy. Tafiditra ao anatin'izany ny anjara mofinainantsika. Soratra masina arak'izany dia fitaovana lehibe entina manambara ny asan'Andriamanitra. Ataovy hoe tsy mandray baiboly mihitsy ny mpitory teny, ny mpitondra fiangonana dia inona ny asan'Andriamanitra ho lazainy eo? Dia mario tsara ry havana fa ireo milaza fa mety hoe mizara momba an'Andriamanitra, tsy hoe tenin'Andriamanitra intsony eto nolazaiko, fa milaza momba an'Andriamanitra any amin'ny tambajotrany na eny ankalamanjana eny dia jereo aoka isika namarika hoe aiza ary ny fototra ara-tsoratra masina ny aingana izany fampianarana izany. Mitsipitsipona kely eny izy fa mila malina isika fa izay ny soratra masina no manambara ny asan'Andriamanitra. Aiza ny soratra masina iorenana ifitorana anambarana ny asan'Andriamanitra, ny asa mpamonjen'Andriamanitra na izay vitan'Andriamanitra. Sao dia ny sambotsamborina teny fotsiny ary tena misy izany mba ilazako aminareo hoe tamin'ny fotoanandro dia nanao taratasy fampandranesana fanorenam-panambadiana, fanasana mariazy ny olona anankiray, ny ankohonana anankiray atao hoe fianakaviana mihitsy. Ny soratra atao dia hoe ny fomba fankatian'ny paradisa tany. Ohatra ity izany no toriana ho aiza ho aiza amin'ny soratra masina io ka tsy hoe tsopotsoponina ilay izy. Eny mety mifanakaiky amin'ny soratra masina ny hevitra voizin'ilay tononkira fa tsy maintsy miainga amin'ny soratra masina isika. Dia jereo mazana misy ohatra hoe foto-kevitra nalaina, izay no mampiavaka antsika amin'ny inazy foto-kevitra ny nalaina dia iny ny atao eo manao jobilina tahaka izany fa ny tsika andiny soratra masina. Dia jereo ilay intizy teo ilay akanjo amidy eny an-tsena hoe zahany Kristy. Ny tsika ny t-shirt atsika FJKM dia tsy maintsy misy soratra masina foana fa tsy hoe tsoponina fotsiny hoe za zao na za zao fa ny tsika FJKM dia misy soratra masina foana ny intizy teo ny t-shirt atsika. Izay ny mahareforme atsika soratra masina aloha vao foto-kevitra voakaniny izay ny atsika. Dia tsy ataontsika hoe latsakambany na takonany hevitra voakan'ny soratra masina, ilay soratra masina hiaingana ireny hevitra ireny. Dia mila mitandrina isika amin'ireny ndry havana. Ny manaraka misy voambolana vitsivitsy ao, maro ny voambolana atao anatin'ity anjara mofinainantsika ity tena tokony ho hazavaina. Raha ny 7:40 zao dia inona ny atao hoe famakian-teny, inona atao hoe fananarana, inona atao hoe fampianarana.
andraikitra Timoty teo amin'ny fitondram-piangonana izany reo anaky telo ireo. Inona reny sarotra indrindra amin'ireo e? Misy anaky telo ireo zao tsy pian'ny 17. Famakian-teny, fananarana, fampianarana. Inona ny tena tsaroanareo hoe sarotra indrindra amin'ireo andraikitra ireo? Fananarana. Ianao moa zany raha hoe mamaky teny dia rehefa avy eo hitantsika ny dikany hoe mamaky teny. Fananarana, fanotsiana izay diso hoy ny soratra masina. Fa sarotra io, tsy mora io ary mila fahendrena. Mila fahendrena. Ahoana ny anararako andranona tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ny anitsina ny ranona izay ny vily lalana dany amin'ny fampianaran-diso ohatra, tena tsy mora io. Ary io matetika valiana tsy foana aloha vao mieritreritrana izy, ohatra ny endray ilay izy, marina ny teninao mpitandrina. Fa anisan'ny sarotra io raha fanompony ny mpitandrina. Reo voambolana anankitelo atao anatin'ity soratra masin'ity no hoe tandremo ny famakian-teny. Ny famakian-teny dia izay natao tao anatin'ny fanompoam-pivavahana na natao teo anatrehan'ny fivoriam-piangonana amin'ny mpabe-maso. Amin'ny testameta taloha dia efa melatra horonam-boky. Raha miteny hoe famakian-teny dia milaza mampatsiaro ilay fitaovana anankiray fampiasantsika atao ino? Amakiana kitay. Inona ilay izy? Famaky. Tena hoe ahoana ny famakina ho azy tamin'ny resaka Jesoa iny famaky. Tena hoe ianao mamaky azonao tsara ny vakianao, fa tsy hoe papelika dia ho vakianao hoe papelika. Fa misy zany dikany tsy nitandrina ny famakian-teny izy ho antsika eto moa dia misaotra ny tompo fa manaraka tsara ny fandaminana sika ny hoe izay amaky teny dia aoka re mba hanao famerenana intelo vao mitondra izany vaky-teny izany eo anatrehan'ny fiangonana tena mitandrina ny vaky-teny fiangonana vao fanambarana ny asan'Andriamanitra. Tandremo ny famakian-teny. Tena hitanao mihitsy hoe eto mipetraka ny fainga, eto teboka fainga, eto mandingana an-dalana. Raha misy tsipika kely indrindra any amin'ny salamo dia miato elaela mihitsy, fa tsy hoe sendra tsy nahita angamba amin'ny masony. Miato elaela mihitsy raha misy tsipika kely ilay atao hoe sela, dia izany ny fomba fitandremana ny famakian-teny. Tena hiteny sahady ny teny, fa tsy hoe voavagy fotsiny, tsy lektura fotsiny fa famakiana. Rasao araka ny mari-pijanonana ny teny izay vakiana mba hazava sahady amin'ny mpiaino. Mivavaka melo amin'ny vaky-teny moa indraindray misy hoe mba tsy hisy latsaka diso, nefa rehefa avy eo nisy diso ilay vaky-teny tao aoriana dia tsy nihaino vavaka avy Andriamanitra sa izany tsy nitandrina ny vaky-teny. Dia tady ity ry havana fa tsy ny olona mahay mamaky-teny no mampisy fahefana ny teny, fa ny olona tena iasan'ny fanahy masina eo mpamakiana ny teny. Na manana mari-pahaizana tahaka ninona, mpamaky boky tahaka ninona azy ianao ka sy amaky an'io ve tsy ho haiko, tsy mila miomana dia eo ianao vao mpango vitiny devoly eo. Fa saropady ny vaky-teny. Tandremo ny famakian-teny. Mba ho mivaky-tenitsika efa takatry ny fiangonana sady ny ampahany betsaka na kely amin'ny tian'Andriamanitra ho lazaina. Izay ny hevitry ny hoe mamaky. Tadidio ny fitaovana famakiana kitay tena hoe vakivakiana. Ny faharoa dia ny hoe fampianarana. Ny fomba ampitana ny anatra. Fomba ampitana ny anatra. Fampianarana. Tandremo tsara izany. Mila fandalinana. Ianao mihitsy aloha no mianatra na mandray mianatra dia mampita ny fampianarana. Izany ny dikan'io hevitra io, ny dikan'io teny io hitantsika fa manakaiky ny hoe didaktika na tahaka izany ny teny fototra, didaskalia ny voasoratra eo amin'ny taratasitsika.
tsy fampianarana diso efa hitantsika fa io dia mbola lazaintsika fa ho ihany mantsy boribory misy taonelo midina fa ny ho boribory misy taonelo miakatra ataontsika mifamadika le izy ka ny fampianarana dia tena mila fahaizana mampianatra fa tsy mampivadika dony olona ianao hoe tia ny midina dia ny midina ataonao miakatra ny ala zavakiny olona ho tandremana izany tandremony fampianaranao. Ny asan'Andriamanitra koa dia fantatra nampahafantarina ao anatin'ny fampianarana izay entin'ny fiangonana entin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fahatelo eo amin'ny andinin'ny fahaenina folo tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao. Tandremo dika hoe mifantohy tsara aza mivoaka amin'ny fampianaranao ianao aza mivily amin'ny fampianarana izay nataonao ianao. Tandremo mampatsiahy indray io ny asa fiandrasana ondry dia alefa maninona tsara izy tsy makany makaty raha omby dia hoe à gauche à droite gauche tena hoe mpitaridalana ianao izay ataonao no ataon'izay moa ny mpiandrondry fantatsika tamin'ny testamenta taloha ny mpiandrondry dia tsy mba tia aoriana fa any aloha izy dia izay alehany no alehany ny ondry dia tena mpitarika ianao modèle araka ny filazantsika teo. Indreto misy foto-kevitra telo soratra masina no manambara ny asan'ny tompo eo andin'ny fahatelo ambin'ny folo vakiana mazava mpabe maso mba hatakarany olona sahady ny asan'Andriamanitra ambarany teny. Soratra masina manambara famonjena manambara fahasoavana manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faharoa fanomezam-pahasoavana sy fanompoana dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny olona. Rehefa manokana mpitandrina ny avana isika fiangonana dia tadidio tsara fa tsy hoe voanandray fanirahana izy dia voatokana na hoe tao amin'ny fizaran-draharaha izy dia nitokanana fa ny ainga tamin'ny antso ny fiangonana manamarina hoe tena olom-bo antso io olona io izay vao mirosa mifanokanana ao anatin'izany ny fametrahan-tanana olona anankitelo mametrahan-tanana nisy olo tena avy amin'ny foibe amin'ny alalan'ny mpendraikitra foibe izay voatendro amin'izany ny filohan'ny synodam-paritany ary ny filohan'ny fifampi synodam-paritany olona telo no miandraikitra ny fanokanana mpitandrina. Ny hoe faminaniana aza tsy nitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan'ny tanan'ny loha olona. Ny hoe faminaniana dia ilay antson'Andriamanitra. Ny faminaniana moa tsy ny filazana hoe afaka 10 taona ianao dia ho mpitandrina tsia fa ilay filazana ny sitrapon'Andriamanitra manandrify ny zava-mitranga na manandrify ny tsirairay. Ny sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny Timotina miteny ny soratra masina hoe tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fiantsoana azy hitondra fiangonana. Fantany tsara io aza maivanina ny fiantsoana ary ny fametrahan-tanan'ny olona dia ny fanekeny ny fiangonana manontolo fa tena olona nantsona izy. Izany hoe izy nantsona faminaniana ny antefa taminy sitrapon'Andriamanitra ny antso ary ny fiangonana dia nampiorina ny fiantsoana araka ny fijery ny fiangonana miombona fiantsoana aminy ny fiangonana. Izay ty andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo ty. Azeo anatin'ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo izany ny asan'Andriamanitra miantso, ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana, ny faneken'ny fiangonana ny antson'Andriamanitra. Ary ao amin'ny fametrahan-tanana dia fampahirezana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tadidio fa ny fiainan'ny fiangonana ny kristiana tsirairay dia nanomboka teo amin'ny fametrahan-tanana. Tamin'inona? Teo amin'ny batisa. Eo no manomboka ny fiainan'ny kristiana anankiray. Eo izy no efa mamaly ny antson'Andriamanitra ary mitombo. Io ny andinin'ny faha 12. Mazotoa hevitra izany zavatra izany dia mikelezahina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao
any amin'ny batisa moa dia ny ray aman-dreny no miantoka ny tombony ny zaza vita batisa amin'ny fahasoavana na eo amin'ny teny fanorenana na any amin'ny fanekena dia ny fanekena fahatelo fanekena faharoa fanekena fahaefatra tena miantoka ny fitombona sy ny fandrosoan'ny vita batisa ny ray aman-dreny izay no hoe raha ty faefatra ambin'ny folo ty zany a dia milaza hoe asan'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny fiantsoana ny toy teo amin'ny fametrahan-tanana nataony ny fiangonana tandremo zany fazatao kitoto ny zavatra fahatelo dia ny fanambarana fa azafady le faharoa no adino ny asan'Andriamanitra dia miseho amin'ny fampianarana marina fampianarana marina isehon'ny asan'Andriamanitra misy olona mampianatra fa avily ny fampianarana iny satria misy zavatra tiany atongavana misy tiany atongavanao ampanekena ny mpiaino ny tiany atongavana iny izy dia lasa inona fanasana atodoa fa tsy fanovana fo dia teny izay mihitsy za tsy miteny hoe arao ny fampianarana any akafakafany fa ity no sasana fa tsy ny fo ny teny dia manadio ny teny dia manadio ny fo voatsindrona am-po no tanjon'ny teny dia fiainana miova na tsy hoe fiainana mahavokatra fiainana miova tsy ianao taloha intsony fa ianao efa araka ny Jesoa araka an'Andriamanitra izay ilay fampianarana marina hitsika amin'ny fahaefatra ahoana no ahafahantsika mampiatra an'izany izao anjara mofinaintsika izao dia mitarika antsika ny hoe ataovy ivo ny fiainantsika ny soratra masina na inona ataontsika saintsainy mandrakariva hoe aiza ho aiza ny zany zavatra ataoko izany ny soratra masina tena navelako hiainga teo ve ty zavatra ataoko ity sa tsy araka ny soratra masina fa andianako ihany tandremo famakiteny fananarana fampianarana tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ny faharoa mitomboa amin'ny fanompoana dia ndiny ny fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo aza miandro hoe tena tanteraka zato isan-jato vao amaly ny antsoan'Andriamanitra fa vao nitodika taminao ny faminaniana ny sitrapon'Andriamanitra ny antsoanao mandehana anome teza hitombo ao amin'ny fiantsoana mba ho mpanompo mahatoky ary ahefa izay aniran'ny tompo anao ny fianganana ny zava-dehibe ry havana ary ny fitomboana dia ny andalana amin'ny alalan'ny famakiana ny soratra masina ny fanarahanao ny fampianarana samihafa araka ny sitrapon'Andriamanitra mikely zahaina amin'izany mba ho hitany rehetra ny fandrosoanao fa tsy hoe ianao vita batisa ihany dia atrehon'ny sakafonay ny vavaka hainao dia lehibe ianao mbola atrehon'ny sakafonay ihany ny vavaka hainao fa atao hita mihitsy hoe ny tombo ianao teo ambony latabatra mbola kely ianao dia atrehon'ny sakafonay ny hainao efa lehibe ianao zao dia mba ho taratra hoe efa lehibe ara-panahy ianao amin'ny vavaka izay atao satria efa nisy soratra masina be lehibe na manginy tompo antsika nitarihana antsika tamin'ny fampianarana samihafa miambena tsara mba hifanaraka amin'ny fiainanao ny fampianaranao ho an'ny mpampianatra indrindra ninona fampianarana ataontsika eo anivon'ny fiangonana manomboka amin'ny fanompon'ny mpitandrina ny fizarana ten'Andriamanitra ataon'ny dekona ho antsika ny voka-sefala katekista mpidoriteny na mpiandry ho an'ireo ny homana tany amin'ny nandalina tany amin'ny fandalinana teolojia samihafa tany amin'ny setela na estera sy ny sisa tonga mpampianatra ianao mpizaran'ny ten'Andriamanitra mba tsy ho fahalalana fotsiny ampitaina fa ho fiainana miampita-ko mba ho fiainana ho an'izay mandreanao ny fijoroanao anatin'izany fampianarana izany ilay fiainanao mihitsy no pratikan'ny fampianarana
ny fahadimindryavana fampieritrretana dia ny hoe raha lazaina fa manambara ny asan'Andriamanitra ny soratra masina aiza ho aiza eo amin'ny fiainanao andavanandro nametranao azy. Voavalo moa zany no hoe atao voivo ny fiainantsika ny soratra masina. Eo isika no miainga ary eo isika no miaina. Miainga amin'ny soratra masina ny fiainantsika. Tsy misy fiainana ivelan'ny soratra masina dikan'izany raha io manambara ny asan'Andriamanitra ataovy miainga amin'ny soratra masina ny fiainanao ary miaina amin'ny soratra masina koa ianao. Eny ary havana. Dia izay no fiarantsika tamin'ity zoma ity misaotra ny sampana fifoazana izay tazana tonga maro mihoatra ny vondrona fototra laika anankiroa sampana fifoazana maromaro tsy tazana teto ny tanora kristianina zandriny. Misaotra anao izay Andriamanitra no ity fotoana ity nanomezanao anay ny lanja ny teninao eo amin'ny fiainanay manomboka amin'ny famakian-teny ny fananarana araka ny soratra masina ny fampianarana ny teninao mba hitombonay amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay teo amin'ny batisa na tsiaro antso ireo ray aman-dreny ary dia nametra tanana ny fiangonana nanohy ny taizana ray aman-dreny nanohy ny taizany fiangonana tonga lehilahy lehibe vehivavy lehibe mendrika ny fiantsony izahay ary menao anjara fanompoana eo an-tanimbolinao dia ataovy mahavita tsara ny anjara fanompoana tsirairay avy na mpandray fanasan'ny tompo na vita fiomanana manokana ka nandray fanirahana amin'ireny anjara fanompoana ireny. Tompo ho azononay mafy ny fiantsonao ary ho tananay koa ny fampaherezanao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina dia ampio izay ahavita be mihoatra n'izay kasaina amin'ity tontolo andro ity omban'ny fahasoavanao any ny asa mandraranay ny fijoroanay ho vavolombelonao ary ho tsapanay koa fa eo aminay mandrakariva ny tanam-pitahinao ary ovy amin'ny fampianaran'ny diso izahay ataovy miorina tsara amin'ny teninao ny soratra masina izay rehetra ataonay ary sy vano eo antsofinay izay fampianarana tsy araka ny sitraponao apetraka eo am-pelatananao tompoan'ny firenenay ho jerenao manokana ny fiangonana amin'ny asa fikerezanay amin'ny fitoriana sy ny fampianarana ny teninao na izanaiza fiangonana mijoro eto anivony izao tontolo izao ampaherezo ny sampana fifoazana amin'ny asa mafy izay ataony miatrika ireo voafatotry ny satana sy ny fahazaran-dratsy misaotra ny fijoroan'izy ireo eo anivon'ny fiangonana ampaherezo ny sampana tanora kristianina zandriny ao anatin'ny fahatanorana taka ny Timoty ataovy mahajoro amin'ny anjara fanompony jereo ny vonjona fototra laika mba efa asa mihoatra no sasany tokoa arak'izay fanentanan'izy ireo. Jesosy Tompo isaraketo izahay fa tsy hafona saraka anay ianao satria zanakao izahay dia faly mampiombona ny vavakay amin'ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay n'io ny anana saza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa tanteraka aminareo ary nitsodrantonona amin'ny alalan'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra iaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy ainatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky ilay ny antso anareo izy no anefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.